Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka, na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefeny tsy mba asitra. Amin'ny fo feno fifaliana tanteraka no iarabanantsika rehetra ato anatin'ny tokantrano izay manaraka nyity fandarana mahafinaritra amin'ity fotoana izay anompotsika an'Andriamanitra ity. Miaraba ihany koa reto lehilahin'Andriamanitra sy reto vehivavan'Andriamanitra tafiaraka eto indray androany. Matoky sy mino fa ny tompo dia milaza hoe vy mandangitra ny vy ho misy fahasoavana amin'ny fahasoavana indray ao anatin'ity fotoana lehibe izay omen'Andriamanitra antsika ny iarahana mivavaka izao. Zay ihany koa tompoko ny ela fa raha mety dia iaraka itsangana isika rehetra tsika ny ao anatin'ny tokantrano ato indrindrandrindra iaraka itsangana tsika dia ndao iarany voninahitra ny tompo iara isotra azy iarany melanja azy raha mety ianao dia ndao iara ivavaka itsika ny tsarovy riavako fa be deabe ny olona izay niara-natory tamintsika tamin'ny alina fa misy amin'ireny olona reny tsy niara-ny foa tamintsika tamin'ny maraina fa itsika matombo mbola trapa avy eo manotrao dia mino avy amin'Andriamanitra zany ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray tsara indrindra misaotranao manokana izay no ny amin'ny fahasoavana sy ny fitiavanao anay. Ianao Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra mitsinjo ny fiainanay. Tsy miafina aminao ny fisianay tompo ary voninahitra avy aminao no mbola hitafiana hery tahaka an'izao. Tonga eto izay dia anandratra anao, ianao no mendrika omen-kaja, ianao no mendrika omem-boninahitra. Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mpalokatra ranomasina mena, Andriamanitra mpapahiratra ny jambo, mampiteny ny mona, fala ny fosiny fanahy. Ary androany Andriamanitra dia mangetahetanao izay ary tena te hiaona aminao, te ho tafaray aminao, aoka tsapa ny voninahitra ao fa ny fonay dia mbola manan-tenanao Andriamanitra, fa ianao no tokana ilay hoaviny fiainanay ka dia matoky izay Jehovah Andriamanitra fa ao anatin'ity fotoanandroany ity dia tsapa ny voninahitra ao izay. Gatako Andriamanitra hiasa amin'ny fomba mahagaga ao anatin'izao fotoana izao ianao, kasio izay tsy raha avy, kasio Andriamanitra anehoy amin'ilay maha-Andriamanitra anao mba ho voninahitra ny anaranao, misandrata indrindra voninahitra dia ho an'i Jehovah Andriamanitra. Saotra raha eo tianay loatra ianao Andriamanitra, tompo ny foko mbola manan-tenanao. Irahantsika ny amin'ny fotsika rehetra izany tonkely izany tompoko. Lazao amin'ny olitra ao fa Andriamanitra no tokony ilainao. Tokany ho avy ny fiainako, ho averitsika ny amin'ny fotsika rehetra izany. Tompo ny foko mbola manan-tenanao, tompo ny ianao lay masoandro, masoandro fazava na tsy fantatro zay antony fianako any sy rano maso indraindray makotsany tavako tsy ho azoko aza izay fomba ito zanao de matoka tompo fa ianao
andao ay irahantsika mifotsika rehetra voninahitra ho an'i Jesosy rery tsika ianao tena anandratanana ho antoa Andriamanitra rery ihany no vaholana faratampony amin'izao fiainana zao ry havako iana tokanila ho avy ny fiainako tompo ny foko dia mbola matoky anao tompo dia mbola matoky anao fa ianao lay masoandro na masoandro fazava androko na tsy fantatro azy na tsy fantatro azy fantony fiainako any sirerano maso indraindray makotsany tavako na tsy ho azoko na tsy ho azoko aza fay fomba hitondranao de matoky ao tompo fay anao mba mbola ho avetsika ihany nisany andininy na tsy fantatro aza izay fomba izay zavatra izay mitranga ankehitriny na tsy fantatro aza zay antony fiainako anio zay antony fiainako anio sy ireo ranomaso indraindray sy ireo ranomaso indraindray makotsany tavako na tsy ho azoko satra Jesosy ile fomba hitondranao de matoky ao tompo fay anao tsy andao de matoky ao tompo fay anao de tsy andao anay de matoky ao tompo fay anao mbola olazaitsika ihany de matoky ao tompo fay anao tsy mandao anay de matoky ao tompo tsy andao ataontsika antombavaka eo ampitsanganana izany torokiry zany ndao mbola iara ilaza fa mbola manantena an'Andriamanitra na tsy mamoitsona azany aviavy na tampona azany lalana zay ny overitsika ny fahalea ndao mbola atoky andao mbola iandraandra andao mbola tsy eritreritra zavatrafa ankoatra n'izao Andriamanitra mpamaly vavaka izao eny Jehova Andriamanitra rainay tsara indrindra o rehefa tonga teo anoloan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely de very hevitra izy ireo Andriamanitra satria raha hitotika hiverin-dalana miaramila ny fahavalo manentsika ary manana fahatezerana mahery vaika androso anefa Andriamanitra de ranomasina eo anoloana tsy haitsono ny zavatra zay ho atao kanefa teo anatin'izany Andriamanitra de zao ny teo amin'ny aloha sy ny aorinany amin'ny ankavisa amin'ny ankavanana ny tampony fa rehefa nanomboka ny andrahandra ny lanitra reo de mbola nahita varavarana zay nisokatra eo anoloana tompo malala koa matoky anao izay amin'ity androandroany ity fa mbola manantena anao Andriamanitra izahay ianao le Andriamanitra tsy manary anay ao anatin'ny sarotra ianao le Andriamanitra tsy mamela anay irery tsy zakanao Andriamanitra ny antsoantsonay
tsy zakanao Andriamanitra ny fitarainana sy ny fangirifirina zay atrehanay maina ny fiainana amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Tompo malalako aho, ohatrany to tsy mamoaka rantsony Andriamanitra ny tany, ohatrany to karakaina raha fijerevana ny zavatra mitranga rehetra. Jesosy eo ao anatin'izany rehetra izany rehefa dia izao mbola manantena anao izahay, mbola manantena anao izahay, satria ny teninao tompo dia efa nilaza ino amomba anareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Andriamanitra ny teninao dia mbola tsy maty, ny teninao dia mbola manan-kery, ka mbola manantena anao izahay Andriamanitra, mbola manantena anao izahay, mbola manantena anao izahay Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra ny voninahitra, ianao ilay Andriamanitra izay mahatateraka ny fanirianay rehetra. Eny tompo, andao mbola itoy vavaka tsika ry havako amin'io zavatra atrehanao io mihitsy dia tenenao Andriamanitra anao ny ao anatin'ny vavaka hoe mbola manantena anao hoe Andriamanitra, na dia fa azo heverina hoe manifinify aza ny tahiry ankehitriny, mety tsy dia misy sakafo voapirina intsony ao an-tranao, fa andao mbola hiteny amin'Andriamanitra androany hoe mbola manantena anao izay Andriamanitra, fa Andriamanitra ny fahagagany ianao ilay Andriamanitra izay ivavahanay. Toizatsika niany zany vavaka zany ho voninahitra ho an'Andriamanitra, toizatsika mandrakariva zany vavaka zany ho voninahitra ho an'ny Tompo. Jerevo raha lasa nabavy malalako be dia be ireo karazana voro manidina any amin'ny toerana maro samihafa, fireny rehetrarehetra ireny nefa dia izao arovan'Andriamanitra eny foana, sokafan'Andriamanitra eny foana ny varavaram-piainana, ka moa izaho sy anao izay manompo an'Andriamanitra tiako ianao itoy vavaka ireto mihitsy ny fiainam-bavaka ao. Jehovah Andriamanitra, ao aminao ny matafavoaka anay, ao aminao ny malasa lavitra anay, ao aminao reriany Andriamanitra no anisany teboka ngezabe zay mampitonga ny fiainanay miakatra amin'ny avo ambonimbony kokoa, ka matoky izay Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mamela anay irery zany ianao, Andriamanitra tsy mamela anay irery zany ianao. Misaotra betsaka Andriamanitra fa mbola mino izahay fa fotoana ny fahagagana zao, fotoana ny fanavana ao anay zao, fotoana ny fanokafanao lalana eo anoloanay zao Andriamanitra, ka na tsy ino aza ny olona zay dia mbola ino, zay dia mbola anantena, ary zay dia mbola atoky fa Andriamanitra mpamaly vavaka ianao, ianao ilay Andriamanitra ivavahanay. Misandrata Jesosy Tompo alalako, voninahitra dia ho anao rery any Jehovah amin'ny anaran Jesosy Tompo. Halleluja. Tsinjovy ny voro manidina, tazonao anao vetivety hatrany am-pitsanganana ny tenanay fampaheritsika ny ary izao tokoa tompo ny fotoana izay anisan'ny tena ilana namana, fanosoka ao anatin'ny zavatsarotra, fampahery fanangana, ary tsy avelanay horeraka izany ny ampanana. Sandrata Jehovah. Halleluja. Mety nareo ro mivady rery ihany sisa atao anatin'ny tokantrano ato mba manompo an'Andriamanitra, ampahirezo raha lahy ny vadinao, lazao mihitsy avereny zany tononkiny zany itsika zany andala, lazao fa zany mamelona finaritra zany, miadidy azy mikarakarainy ianao. Halleluja. Sotra Tompo salavitra nire nanahora minosiaka tony teny oka io na finoana raiva yotra lavitra nireny, yotra lavitra nire nanahora minosiaka tony teny. Sandrata Jehovah. Avetsika na trano voalohany tsinjovy ny voro manidina izay tsy mamafina mijinja, tsy mitona ho any an-tsomotra izy ireny, nefa dia velombelony. Saotra Andriamanitra, voninahitra dia manao Jehovah. Halleluja. Tsinjovy ny voro manidina izay tsy mamafina mijinja, tsy mitona ho any an-tsomotra, nefa velombelony. Ny raitsika zay ny an-danitra no mamelona finaritra, ny adidy azy rano reny ianao raha mintsy ankatony teny, aoky orona finoana vavaka yotra lavitra no reny, eny ianao misy ankatony teny, aoky orona finoana
na finoana ka hivavaka sy fona hivavaka sy fona aoke orona finoana ka hivavaka sy fona afaka mahasotoerana vetivetikelitsika hiditra ao anatin'ny vavaka isika amin'ity androany ity araky ny efa fanambarana zay nataon'ny pasteur Teddy Andronika teo zay nitarika ny fotoana tamin'ity androany ity eto moa ny pasteur Teddy Andronika, ny pasteur Judical, ny pasteur Nambintso, ato ihany koa ny namatsika choriste izy telo mianadaha, ao ihany koa ny mpitendry zavamaneno ny pasteur Erzoa, ao ny technicien miainga amin'ny lalahy Iva, namana Pero, namana Stéphane, misy ihany koa ny Stéphane anankiray mpitendry gitara ao zay mety tsy hotazanao atao anatin'ny tokantrano zany. Izay ireo no hitondranao anatin'ny vavaka amin'ity androany ity misy ten'Andriamanitra foy ao amin'ny Hébreu 12 andiny 7 tapany farany. Hébreu 12 andiny 7 tapany farany. Fa izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahita ny tompo. Fa izay tsy manam-pamasinana tsy ahita ny tompo. Tsy zany milaza an'izany fa ny ten'Andriamanitra. Apocalypse 4:20 dia andiny 20. Apocalypse 4:20 andiny 20. Izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto aoka mbola ia maloto ihany izy. Ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina aoka mbola ia masina ihany izy. Amin'ny fotoana miena ny famasinanao fa tsy mitombo, tandy ndomindoza ny ara-pananao. Ary mitady ho tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Na manao ahoana na manao ahoana mety hafanamponao. Sy andraikitra misy ianao anatin'ny fiangonana. Ny alalananao fa mbola ho tsara ianao, dia ianao manam-pamasinana. Na ravany Saoly dia satria niena ny famasinana. Ary nanomboka tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Napotika ny Samson dia satria niena ny famasinana. Nampatanjaka ny Josefa ary natonga ny Josefa tsy netresy kosa fa niakatra trano hatrany amin'ny tanjony farany dia satria izy manana famasinana. Misy kristiana be dehibe manomboka miena ny famasinana amin'izao fotoana izao. Manomboka ohatran'ny somary migoragora ny famasinana. Androany dia tondranao zahay, hitarika anao zay ao anatin'izany vavaka hiverenantsika amin'ny famasinana zany. Tianay ny torotely lavabe aminao, nefa Andriamanitra mamangy anay fa maro amintsika no mila hoentina ao anatina vavaka amin'izao vanim-potoana izao. Aza menatra mitsotra amin'Andriamanitra rehefa aveo rehefa andohalika isika hivavaka eo anatreny tompo. Mety ny vavanao mapetipetina anao, efa mitandrina ihany ianao fa misy zavatra latsaka foana eo am-bavanao. Mety ny fonao, mety ny fitafianao, mety ny fiainanao andavanandro. Ny famasinana tsy misy limity na fetry. Fa hozy izy ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Apocalypse 4:20 andiny 20 milaza manao hoe izay masina aoka mbola ia masina. Raha matsapa teny ianao fa masina amin'izao vanim-potoana misy ianao zao, amin'izao fotoana izao, tsy tokony hijanona any amin'izany ianao. Satria masina ho Jehova dia aoko masina ianareo. Ataontsika ilay hira manao hoe ataoko toy ny efa maty aho, manasanao hitsangana. Dia ao anatin'izany dia hiomana isika namboatra ny fandoalitsika ny fomba hitadiavantsika n'Andriamanitra amin'ity androany ity. Zay ao am-ponao mihitsy resana amin'Andriamanitra, zay matery ny fonao mihitsy no resana amin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Misaotra tompo, tandy nomindoza ny ara-pananay amin'ny fotoana miaina ny famasinana. Na mbola miditra aza ny vola, natahin'Andriamanitra ary zay, fa miaina ny famasinana, tandy nomindoza ny ara-pananay. Iverina izay androany. Ataoko toy efa maty aho,
Mikasirehaka tsy izao intsony izao novelona. Amen. Fa Kristy atao anaty no hiaraka merina n'izany tononkely zany tsika. Ataoko toy ny efa maty aho, ataoko toy ny efa maty aho, nyamine iaino tsara ny tonkira, iaino tsara ny tonkira. Tsy izao intsony izao novelona fa Kristy iaraka andohalika moramora isika rehetrarehetra. MIVAVAHA kini setu refrain yani iwewe akaiky ny tsito iwewe akakiny no mahatsara tsy ahita ny tavany tompo zay tsy manam-pamasinana. Itavany tompo izay tsy manam-pamasinana, izany indrindra no ezay io lao anombonofitsika eo ampandonintsika amin'izao fotoan'izao. Lao anombo tena lalindala ho amin'ny tompo verina indray ao famasinana. Iarana anatanantsika hoe eo akaiky ny tsito iny tsito mahatsara farany ni wewe akaiky ny tsito ni wewe akakiny tsito mahatsarany fiainako tompo Halleluja. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Mety tena mbola miditra mihitsy ny vola. Tsy afenina fa nisy tamintsika tao anatin'ity resaka confinement ity tena nanankarena, nanan-katao. Tena nitobaka atao aminao ny fitahian'Andriamanitra. Voninahitra ho an'ny tompo izany. Misy koa nefa ny mandalo ady. Tsy azo tarafina amin'ny fitahiana tompoko ny ara-panahy. Fa misy olona tahian'Andriamanitra fa manomboka miaina ny famasinana. Misy olona toa mandray valim-bavaka mikararana avy amin'Andriamanitra fa ny famasina manomboka miaina. Zay nampenjerany Samson, zay nampitaraboka ny Saoly mpanjaka. Tsy nalala manao hoe efa manomboka miaina ny famasinako e, efa manomboka raraka ny ara-panahiko e.
amin'ny fotoana miena ny famasinanao, miena ny fifandraisanao amin'ny Tompo, tandondomindozo ianao. Andeha hivavakantsika amin'izao fotoana izao impandoliana ho an'izay afaka mandoalika rehetrarehetra. Raha tsy afaka mandoalika ianao na hipitsanganana na hipitoerana eo dia hivavaka ianao. Atoloro ny tenanao amin'izao fotoana izao. Tsory amin'Andriamanitra raha misy zavatra mbola mamatotra, misy zavatra mbola mangejanao, misy zavatra mbola miaina ny anatinao any, mbola mitempo ny anatinao any, manakana anao tsy hifandray amin'Andriamanitra. Manolora tena mibebaha amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary aza ataontsika ho fahazarany izany fa tonga ny fotoana androany hikambanantsika amin'Andriamanitra indray, hiverenantsika amin'ny Tompo. Araka ny ten'Andriamanitra izay milaza manao hoe miverena amiko ianareo dia mba hiverina aminareo koa aho. Tompo mivavaka eto anatrenao izay amin'ity fotoana androany ity, amin'ity fotoana manokana ity. Tsy fahazarana ary tsy fombafomba eto anatrenao ny fibebahanay. Ka rehefa tonga ny fotoam-bavaka takan'izao dia hifona indray. Rehefa tonga ny fotoana takan'izao dia hoe hibaboka indray. Nefa rehefa vita ny fonana dia mamerina ihany, mamerina ny fahadisoana izay efa natao, mamerina ny fahalavona izay efa niarenana. Andriamanitra raiko malalako aho, manantona anao izay amin'ity androany ity, mamotra ny lohalika ay ary miankohaka tanteraka eto anatrehanao Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra masina indrindra, hoy ianao Jehova manao hoe izao Andriamanitra masina, aoko masina ihany koa ianareo, izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo ny teninao. Miaza mitady fihavanana amin'ny olona rehetrarehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Manantona anao izay Andriamanitra amin'ity androany ity, satria te ahitanao izay te andreanao izay. Tanatin'ny teninao Andriamanitra, tena tokony ho tonga anatin'ny fanapaha-kevitra ny mpanomponao, hoe tena hiditra anatin'ny fahamasinana izay. Satria izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tavan'Andriamanitra izany, tsy ahitany tavan'ny Tompo izany. Jesosy amin'ity androany ity mangeta ety izay, te hitany tavanao izay, te hitany tavanao izay, te hitany voninahitrao izay. Mifona Andriamanitra, mifona Andriamanitra, mifona Tompo. Ninina izay zavatra tsy nety, ninina izay tsy fahamasinana, ninina izay tsy fahamarinana, ninina izay karazana fahazarany ratsy niainanay Andriamanitra, na tonga ny tsy fahamasinana izany, na tonga tsy ahitana ny tavanao izany, na ahitana ianao izany Andriamanitra. Ibebanay amin'izao fotoana izao, ifonananay amin'izao fotoana izao, mamela heloka isan'ny tenanay ianao androany, mamindra fo amin'izao firenena izao ianao, mamindra fo amin'ny tenanay ianao, mamindra fo mivahoaka malagasy ianao, mamindra fo isam-batanay ianao, isa-tokantranonay ianao. Mifona aminao Andriamanitra, mifona aminao Andriamanitra, mifona aminao Andriamanitra, amin'ny fahotana, amin'ny faharatsiana, amin'ny zavatra tsy nety izay tena nampiafina ny tavanao. Ibebanay iza, ifonananay izany. Andao hivavaka atsika amin'ny tokantrano misy antsika ao, andao hivavaka atsika amin'ny toerana misy antsika, hivavaka amin'ny Tompo atsika, hiverina amin'Andriamanitra, angatantsika ny fahamasinana. Tompo, amin'izao fotoana izao mangeta eta mba ho masina izay eo anatrenao, aoko ho masina Andriamanitra, mamela heloka ho anay tsirairay avy, mamindra fo amin'ny tenanay tsirairay avy, tao anatin'ny tsy fahamasinana, tamin'ny fiteny io, tamin'ny fihetsika io, tamin'ny fitondrantena, tamin'ny fijery, tao anatin'ny fisainana izay tsy fahamasinana, tsy fahamarinana, nietrehitra zavatra tsy arava amin'Andriamanitra, taraka tamin'ny lalandisy lalalatsy izy. Ifonananay izany androany, ibebanay izany Tompo. Raha te ho afaka amin'ny fahalemena ianao dia tsory amin'Andriamanitra ny fahalemenao. Raha mbola tia mijery karazana horonan-tsary, film hafahafa ianao na sary hafahafa, tia miresadresaka zavatra hafahafa, tia misaintsaina zavatra hafahafa, tsory amin'Andriamanitra izany mba ho afaka ianao. Izay zavatra tsorinao ihany, boranao amin'Andriamanitra ihany no anafaka anao, ho afaka ianao ambadika izany. Samy mivavaka, tsory amin'Andriamanitra aloha, atorono ny tenanao, meke heloka eo anaten'Andriamanitra. Jesosy mitsotra eto anatrenao izay amin'ity androany ity, mivavaka eto anatrenao zahay. Ianao malala ny miafina rehetrarehetra, misy fotoana misy karazana fahalemena tsy mety afaka ty anatinay aty, tsy mety miombotra ty anatinay aty, satria ny antony dia zao, izahay mihitsy ny tsy mitsotra, izahay mihitsy ny tsy maiky an'izany eo anaten'Andriamanitra. Misy fotoana mibebaka dia karazana fibebahana ambongadiny fotsiny, fa misy zavatra tsy tenenay amin'Andriamanitra mihitsy. Tompo, anatin'ity vavaka manokana androany ity, mitsotra eo anatrenao zahay. Misy aminay Andriamanitra mbola mity
mijery sary hafahafa, mbola mitia miresadresaka zavatra hafahafa, misaintsaina zavatra hafahafa, mieritreritra zavatra hafahafa, misy faniriana hafahafa any anatina ihany. Andriamanitra mivavaka eto anatenao ivavaka zay amity androany ity ninina karazana falemena Andriamanitra ny falemena dia toetra zay mbola tsy izy zay tsy namboleny tanan'Andriamanitra toetra ratsy androany Andriamanitra ibebanay ireo karazana falemena fahotana fazaran-dratsy ibebanay zany nandray amin'ny lalan'ny fiteninay Andriamanitra dia misy falemena nandray miteny zava-pona nandray miteny foana nandray miteny zavatra tsy avy amin'Andriamanitra nandray zavatra ampiasaina ity masonay ity nandray dia zavatra tsy avy amin'Andriamanitra ibebanay ireo falemena rehetrarehetra ibebanay ny falemena rehetrarehetra na amin'ny lalany fitondrany ny tenanay Andriamanitra ninina ny falemena ifonananay zany androany raisy ny fifonanay raisy ny fifonanay raisy ny fifonanay raisy Andriamanitra amin'izao fotoana izao mifony eo anatrenao amin'ny falemena mifony eo anatrenao amin'ny falemena na amin'ny fitondrantena io na amin'ny fiteny io na amin'ny fihetsika io ifonananay zany ibebanay zany vonina iovy izay vonina andeha amin'ny famasinana izay mamindrafo aminay tompo mamindrafo aminay Jesosy aza vela isy atezeranao hiatra aminay aza vela isy atezeranao hiatra aminay amin'izao fotoana izao Andriamanitra raisy ny fifonanay raisy ny vavaka raisy re tompo mamela heliko ao amin'ny tenanay tsirairay avy nizaniza Andriamanitra nizaniza anatin'ny fahotana mamindrafo ianao amin'ny vahoakanao amin'ny zanakao amin'ny ty firenena ity Jesosy nandray misy falemena Andriamanitra mamatotra mamindrafo ianao amin'izao fotoana izao mifony eo anatrenao zay Andriamanitra zay dia voniverina aminao andeha amin'ny famasinana andeha amin'ny fahamarinana satria ny famasinana dia tonga anay miaina anatin'ny tontolo ny fahagagana androany Andriamanitra voniverina aminao izay hiala anatin'ny fahazaran-dratsy hiala ao anatin'ny fahotana hiala ao anatin'ny fahalemena te hiazakazaka dia andeha misitraponao te hiazakazaka zay andeha amin'ny fahamarinana te hiazakazaka zay andeha amin'ny fahamasinana Jesosy tsisy maniry teo vera amin'ny elo zany tsisy maniry teo vera amin'ny elo zany fa ny fanirinay mandeha amin'ny fahamasinana voavonjy izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra ovaho ny toe-pananay ovaho ny toe-ponay ataovy mifanaraka amin'ny sitraponao ataovy mifanaraka amin'ny sitraponao esory daholo re karazana pentimpentim-pahotana aminay tompo raisy ny vavaka amboary ny fonay amboary ny tenanay amboary zavatra tsy mety rehetrarehetra mivavaha mihitsy ianao androany mivavaha ianao amin'ny tokantranonao azo manaiky ianao androany raha tsy mahatsapy ianao amin'ny tokantrano misy ianao tena iverina amin'Andriamanitra hiala amin'ny fahalemena hiala amin'ny fahalemena mangeta ety izay tompo amin'izao zavatra mahazo anay izao anatin'ny confinement aza vela iverin-dalana ny olona aza vela angatsitsika aza vela hiemitra aza vela iverina amin'ny fahotanana iverina amin'ny fahazaran-dratsy mamindrafo ianao tompo mifony eo anatrenao izay mifony eo anatrenao zay amboary zay tsy mety mitsotra eto anaty tenao zay Andriamanitra raiko samy mitsotra eo anaty ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsory amin'Andriamanitra ny fahalemenao toy izy mivavaka toy izy mivavaka toy izy mivavaka mifona amin'Andriamanitra ary tsoro ny fahalemenao tsoro ny fahalemenao tsoro ny fahalemenao tsoro ny zavatra mbola mamaritra anao tadidio fa ho avy tsy ela Jesosy ho avy tampoka iny amin'ny raha lanitra izy raha toka mbola misy fahalemena mangejanao raha mbola misy filana mamaritra anao mety ho tavela eto amin'izao tontolo izao ianao tsoro zany fahalemenao zany mba ho afaka ianao mba ho anafaka anao Andriamanitra amin'ity androany ity sokafo ny vavanao rahalahy sokafo ny vavanao ranabavy raha iamandreny tanora malala eto amin'ity studio ity atao anatin'ny tokantrano tsoro amin'Andriamanitra izany Andriamanitra raiko mitsotra eto anaty tenao zay amin'ity androany ity mibabika eto anaty tenao mahatonga anay tsy mety avaka mahatonga ny fahotana miverimberina mahatonga ny fahalemena efa afaka dia miverina indray satria izahay mihitsy ny tsomitsotra izahay mihitsy ny tsomitsotra eo anaty tena Andriamanitra fa amin'ity androany ity mibabika eto anaty tenao zay Andriamanitra mifona eto anaty tenao Andriamanitra mbola maro ny fahalemena mbola maro ny karazam-pahotana mbola maro ny karazana zavatra zay mbola mamatotra miaina ny anatina ihany nefa ianao dia niteny manao hoe zay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitan'ny tompo misy fotoana zay miafikafinao anatin'ilay teny manao hoe olombelona ihany tsy maintsy manana fahalemena nateraka atao amin'ny fahotana Andriamanitra
ianao dia marina amin'ny teninao ianao, ianao dia marina amin'ny teninao ianao. Rehefa miteny ianao dia tsy azonao laviny zany teny zany. Tompo malala mivavaka eto anaty ianao amin'ity androany ity, mitsotra eo anaty ianao na dia pasteur ary ianao mahita ny anatiko any, ary zany nitsoraka eto anaty ianao amin'ity androany ity, zany nitsoraka ibaboaka eto anaty ianao Andriamanitra raiko mba ho tateraka amin'ny famasinanao mba ho tafaray aminao mba ho tafakambana aminao Tompo amin'ity androany ity, dia mitsotra eo anaty ianao. Niza raha lasy anabavy tanora ray aman-dreny na kristianina, niza mitsotra ny fahotana eo anaty Andriamanitra amin'ity androany ity. Anangana azy ianao, angay azy ianao O Jesosy, amasiny tanteraka eto anaty ianao zay amin'ity androany ity. Masina loatra ny lanitra ho any an-danitra zay tsy raray avy, andova le lanitra zay ka mila mitoetra ao fahamasinanao Tompo. Amasiny tsy raray avy ato amin'ity tokantrano ity, misy manana fisainana hafahafa n'izao confinement zao Tompo, mitady hiverinerin-dalana zany, mitady hainao anaty falitony zany Tompo. Dioviny tsy raray avy, amasiny tsy raray avy Tompo. Zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitanao, ty ahitanao zay, ty atsapa voninahitra ao zay, ty toetra amin'ny fahamasinanao. O Tompo, indreto ny tsiraray avy miara mivavaka ato amin'ity tokantrano ity. Ianao any aby Tompo fahamasinana tsiraray avy. Raha ho tapitra ty confinement ty dia ahita lehilahy be dia be, vehivavy be dia be, i Tompo amin'ny fahamasinana ianao Tompo. Amasiny tsiraray avy, amasiny tsiraray avy, anana toe-po masina, fomba fijery masina, oko masina ianareo tahaka fahamasinana ilay ny antso anareo ianao. O Jehovah Andriamanitra, amasiny tsiraray avy, amasiny ny sambatan'olo ato amin'ity tokantrano ity Jesosy. Misy tanora be dia be tiana masy tena tahaka ny Ester, tiana masy tena tahaka ny Josefa. Hitanao reo lehilahy, hitanao reo vehivavy be dia be, anamasy tenireo Jesosy. Anavaka an'irenao ary tsy ho gaga zay Tompo. Raha hita fisandratandreo ny ray andro any tahaka ny Davida, tahaka ny Josefa, tonga mpanapaka teo amin'ny tany Tompo Andriamanitra. Ho vahaolana tokoa ny tsiraray avy rehefa hitoetra amin'ny fahamasinana Tompo. Hifampitadiavany Josefa satria any amin'ny rery misy fanalahidy, satria dia nitoetra tamin'ny fahamasinana izy Tompo. Zany tokoa ny tombontsoa azonay amin'ity fahamasinana ity, ampitoera fahamasinana ny tsiraray avy Tompo. Fantatra fa programa avy aminao izao Covid-19 zay mitranga ato amin'ity zao tontolo zao ity, mba hikarany tsiraray avy amin'ny fahamasinana, hitompony tsiraray avy amin'ny fahamasinana aminao. Amasin'ny tsiraray avy hitoetra bebe kokoa amin'ny fahamasinana aminao. O raha eo hitongo fahamasinana avy aminao zay, ny toeponay, toe-tsainay ho masina eo anaty ianao Jehovah Andriamanitra. Ray masina indrindra ianao, ampitoetranay an'izany fahamasinana zany. Tehirizo amin'ny fahamasinanao zay, tehirizo Jesosy eo, tsy hanana toe-tsaina hiverimberin-dalana zay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Ny alalanao fa manomboka miaina ny fahamasinanao dia izao manomboka ohatran'ny mihozongozony zany ianao mifankatoavana ny ten'Andriamanitra. Manomboka malaindaina mivavaka ianao, manomboka ohatran'ny misy tahotra sy fanahina be ao anatinao, manomboka ohatran'ny tady anaraka ny fanaon'izao tontolo zao ianao. Zany no alalana fa manomboka miaina ny fahamasinanao. Averiko ihany fa rehefa nanomboka ny aina ny fahamasinan'ny Saoly mpanjaka, potika ny farany, namony teny, namony fo, mitovy an'izao tontolo zao. Samsona rehefa ny aina ny fahamasinan'ny Samsona, na lehilahy mahery ary izy, potitra ny masony anankiroa, hafa baraka, potika tanteraky Samsona. Amin'izao fotoana izao ianao dia mitsora eo anatin'Andriamanitra, aoka hiaiky ny tenanao eo anatin'Andriamanitra. Aza miolakolaka, aoko tsotra ianao raha hivavaka eo anatin'Andriamanitra. Andriamanitra raiko mivavaka eto anaty ianao zay amin'ity androany ity. Tsy mbola mitsahatra mivavaka eto anaty ianao zay Tompo, tsy mbola mitsahatra miantso ny anaranao amin'ity androany ity, zay mitsotra ny mahazo famindrapo, miariary eo anaty ianao ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra. Misy fotoana saromanay amina karazana fanamarinany tena amin'ny asa ty ivelany. Misy ihany koa ny manamarika amin'ny fitahian'Andriamanitra, satria tahian'Andriamanitra dia mieritreritra fa mbola ao tsara ny fahamasinana. Tompo, amin'ny fotoana nahazonay zany zavatra rehetra, na mandeha tsara ny fiainanay, na tahian'Andriamanitra ary izahay, nefa manomboka miaina ny fahamasinanay, dia efa manomboka misy loza sady voaforona amely no avinay ao anatin'izany. Ary manomboka tsy azo antoka tsony zahay, manomboka tsy azo antoka intsony ny fiarovana anay, manomboka tsy azo antoka intsony ny fifandraisanay amin'Andriamanitra. O Jesosy eo, hiverina aminao zay amin'ity androany ity, mibaboka eo anaty fiainao Andriamanitra raiko. Tsy misy pasteur manara-maso intsony, tsy misy fiangonana anara-maso intsony, tsy misy dekona anara-maso intsony, tsy misy mpiandry anara-maso intsony,
Debe ny kristianina manomboka miena amin'ny famasinana, manomboka miverina tsikelikely amin'ny fanao zao tontolo izao. Andriamanitra ray koa hoy ny teninao milaza manao hoe zay masina aoka mbola masina ihany, tsy tokony hijanona amin'izao famasinana izao tsy tokony hijanona amin'izao famarinana izao, fa tokony hitombo hatrany ny famasinanay, tokony hitombo hatrany ny famarinany tena Andriamanitra ty anatinay aty. Tompo mitsotra eto anaty-tsenanao zahay, miaiky eto anaty-tsenanao zahay. Zany ny anton'izao vavaka izao, mba anangananao olona maro, mba anangananao olona maro, mba anangananao ara-panan'olona, mba anangananao kristianina maro eto anatin'ity tokantrano ity, mba anangananao tanora maro indray, satria be dia be ny tanora mianjera, be dia be ny tanora raraka ny ara-panany. O Jesosy o, raha ho avy zany fotoana zany, hoy ny teninao manao hoe zay olona mamerina ny maro amin'ny famarinana dia mirapiratra taka ny masoandro, fa misy hitsangana ho amin'ny fafambaraka, ho amin'ny latsa sy ho amin'ny enina mandrakizay, fa misy ny hitsangana ho amin'ny voninahitra Andriamanitra. Jehova Tompo, iengany eka izay reto zany, anangana anay ianao androany, anangana anay ianao androany, amelona ny ara-pananay ianao, manomboka hivavaka ho amin'ny famasinantsika amin'izao fotoana izao. Teneny Jesosy hoe manomboka amasino a Jesosy hoe efa mitsotra eto anatenao a, efa mitsotra eto anatenao a Jesosy. Teneny Jesosy amasino a Jesosy, amasino a Jesosy hoe io vavanao io masonao io fonao amin'ny tempo amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny tongotrao tia mandendeny amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitafinao ny zavatra hoaninao. Teneny Jesosy androany amasino a Jesosy io, mba hitan'Andriamanitra ianao androany. Aoka anam-pamasinana ianao, aoka anam-pamasinana ianao, aoka anam-pamasinana ianao. Teneny Jesosy amasino a Jesosy hoe amasino a Jesosy, amasino a Jesosy a, amasino ny vavako, amasino ny lelako, amasino ny tenako rehetrarehetra Tompo. Aminao Andriamanitra raha ny tsara indrindra o, aoka ny Tompo any mbola hitsangana olona marina eto amin'ity tany fandalovana ity aho, mbola hitsangana olona masina eto amin'ity tany fandalovana ity aho. Amasino manokana Andriamanitra, mba tsy ho anisan'ny raim-pianakaviana mitondra zava-doza ao anatina tokantrano, mba tsy ho raim-pianakaviana zay mitondra aizina ao anatin'ny tokantrano koa, satria ny toetrako Tompo dia mianjaanja aminao any amin'ny takona rehetra any Andriamanitra, satria Tompo ny maizy ako sy za le hitany olona, fa za le any amin'ny miafina, zany no mampanopona ho zany no matedy a Tompo. Ka hoana mo Andriamanitra moa no tsy tsorako eto anatrianao, amasino amin'ny rasonao, hiala ny falitona, hiala ny fampetipetenana, fa za ko Tompo dia vonona androso, za Andriamanitra dia vonona hiazakazaka, vonona ho Andriamanitra hitondra ny teninao, vonona ho Andriamanitra amin'ny famatitantenako amin'ny teninao. Jesosy malalako na dia hiala ny fitondrantena masina, na dia hiala ny fitondrantena menika aza izao tontolo izao, za Jehova Andriamanitra dia hifikitra ny famasinanao, hifikitra ny voninahitao. Efa be ny vokatra hitako tao anatin'ny fandehanana tamin'ny fahamarinana, efa betsaka Andriamanitra ny varavaram-pahagagana zay nisokatra teo anoloko tao anatin'ny fahamasinana. Ka hoy a Tompo, tia hita zava-baovao, tia hita fiainana misokatra, tia tsapa fiadanan'i Jesosy, tia tsapa fitsarana ao anaty aho. Jehova o, amasino aho, amasino aho, avandokatra paladi ny masoko dia ho leo amin'ny fijerevana zavatra tsy mendrika, ny lelako dia tsy resadresaka teny mpanozonana, tsy hianatra ny lela nofetsy. Andriamanitra amasino ny lelako mba tsy tondra fampetipetenana ato anatin'ny foko ato hoe amasino aho, amasino aho, amasino e Jehova Andriamanitra. Okenao anamasina anay amin'ilay tontolo avy any aminao, ilay totalitén'Andriamanitra, ilay maizy an'Andriamanitra, ilay natiorany mazanaka Andriamanitra anay. Zany Andriamanitra ny tiako anjaka ato anatiko any, tsy tahotra fiangonana, tsy tahotra pasteur, tsy tahotra vady, tsy tahotra fiaramonina, fa tena misy tahotra Andriamanitra velona ato anatiko ato. Jesosy malalako a, ny masinao dia mitsinjo ety ambany masoandro, ary ny sofinao dia manre. Jehova o, na iza naiza Tompo ny toerana zay andehananay, eno ny sofinao Andriamanitra karetsaka anay zay mivelona mandeha amin'ny toerana zay alehanay. Ka zany Tompo no hitodiako aminao, amasino ao Andriamanitra, amasino a Tompo. Mbola te hipetraka amin'ny toeram-pahazavana, mbola te hipetraka amin'ny toeram-pahazavana, maniry anao loatra, maniry anao ny foko hoe teneneo anaten'Andriamanitra fa fahazavana ianao, afaka mijory ianao na ao anaty aizina aza, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny mpiray-tam-po, eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny, eo anivon'ny mpiara-miasa. Teneny fa fahazavana ianao manomboka androany,
mila manam-pamasinana ianao mba hombanao Andriamanitra ao anatin'izao confinement izao fotoana anankiray anamboarana ny ara-panatsika anovozanao fahamarinana hijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy ao anatin'izao vanim-potoana izao dia manararoatra zay manamasina ny tenanay eo anaty sainao Andriamanitra ray koa aza manaraka ny fanao zao tontolo zao hoy ny voalazany teninao Andriamanitra ray koa raha misy tian'izao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray Andriamanitra misy fotoana zay kristianina lasa makataka an'izao tontolo zao tsy izao tontolo zao ny makataka anay fa lasa izay ndray makataka an'izao tontolo zao nefa voarara ny teninao zany ary ndraindray aza tsy misy manavaka anay intsony amin'izao tontolo izao tsy fantatra intsony ny kristianina sy ny tsy kristianina ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny olona izao tontolo zao misy fotoana irinay le ten'Andriamanitra manao hoe miavaka ny manompo sy ny tsy manompo iza moa zany olona hoavan'Andriamanitra izany dia ny olona manam-pamasinana ny olona mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Daniela tahaka ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego fahazavany zay fanaovansoa Andriamanitra ny mbola hiasakazaka hitomba amin'ny fanaovansoa zay Andriamanitra miaratsy zao fiainana izao miaratsy zao fiainana izao miazakazaka amin'ny fiainan-dratsy miazakazaka amin'ny faharatsiana ny olona betsaka Andriamanitra fa zay kosa tompo dia isafidy andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana isafidy andeha amin'ny lalan'ny fahamasinana tompo marina fa mety teritery Andriamanitra izay raha oharina amin'ny olona oka zava oka iretareta irehatra mba hotarafa zay mbola ao anatin'ny aisin'Andriamanitra ny voninahitra ao aty anatinay Jesosy tsy misy olona mandeha amin'ny fahamasinana tsy tafavoaka zany aty ambany masoandro Jesosy fitaratra nahitana ny maha-Andriamanitra anao i Josefa tao amin'ny tany Egipta lasa nipepaka ny olona lasa nanome voninahitra anao ny olona Jehova Andriamanitra fahamasinana no nipetrany Daniela teo amin'ny toeran'ny mpanapaka tao amin'ny tanin'ny Babilona milanjany ao Andriamanitra amasino ao Andriamanitra mba ho fahazavana hitondra ny voninahitra Andriamanitra mba tonga olona hivavaka mba tonga olona hiverina aminao mba tonga olona nompo anao mba tonga olona ho tafaray aminao mba tonga olona nenina amin'ny fahotana anenina amin'ny faharatsiana amasino hoe Andriamanitra azavao esoro ny aisina esoro ny aisina esoro Andriamanitra azavena ho isakana sionako amin'ny voninahitra Jesosy malala koa ity atompo ity ao Andriamanitra vavaka tompo tsy ambapastera tsy maintsy adovako ny lanitra tsy ambapastera tsy maintsy ahitako ny fahagagana fa ny fahamasinana tompo no mitady fahamasinana no mikante Andriamanitra ny marina doka ya marina ny masina doka ya masina Jesosy malala koa marino aniko naramaheran Jesosy Kristy amin'ny naramaheran Jesosy manomboka angataka ny rano Jesosy ianao angatao ny rano Jesosy ena marina anao amin'izao fotoana izao angatao ny rano Jesosy ena marina anao amin'izao fotoana izao angatao ny rano Jesosy ena marina anao angatao ny rano Jesosy ena marina anao angatao ny rano Jesosy ena marina anao anadio ny fieritreretana rehetrarehetra anadio ny fisainana rehetrarehetra anadio ny tananao anadio ny fonao anadio ny fitafipanahanao zay masina ihany no andova ny lanitra tsy ny anara-piangonana tsy ny anarana pasteur aranao fa raha manam-pamasinana ianao dia ahita ny tompo ianao virjiny dimy endry dikany hoe virjiny manam-pamasinana manana solika fitaiza vonina hitsenan'i Jesosy nefa ihany koa tanteraka ny amin'ny fahamasinana angatao ny rahan'i Jesosy hikorina ao anatin'ny sainao angatao ny rahan'i Jesosy anadionao amin'izao fotoana izao sika tatokantrano ato samy mivavaka angataka ny rano Jesosy tena mitongy mafy mila ny ranao a Jesosy anadio ny fisainako anadio ny foko anadio ny aniko manontolo diovy ao masina ao anaty ainao Jesosy ny ranao mampandresy izy ireo tena andresy azy loha ny rano zanak'ondry sy ny temy filazana azy Jesosy ny ranao mitondra fiarovana tsaroky tsara ny tantarany zanak'Israely rehefa nanana ny ranao teo amin'ny tolam-baravara voaro tamin'ny ratsy izy voaro manokana Jesosy no ny amin'ny ranao latsaka tao kalvariny ranao anadiovana anay Jesosy tompo mbola tsy mahina ny ranao ampy anadio anay dioviny tsiraray avy tompo ao anatin'izao fiboany zao adio tanteraka ao anaty anao ho masina tanteraka ny ranao anisan'ny tompo-kase amatarana anay hoe zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy mila ny ranao mitonga ny ranao Jesosy dioviny ranao ny tsiraray avy amasino amin'ny ranao miantso ny ranao zay tsiraray avy tsy avelana androany raha tsy mahazo zay
ranao zay o tompo mitongo zany ranao zay avitsay amin'ny tolambaravarana amin'ny tokatrano tsirairay avy zay mijery ty fahita lavitra ty zay mihaino ty radio ty o Jesosy tompo atsapy zay ranao zay tsirairay avy sasao amasino amin'ny ranao itony fahamasinana andray tsirairay avy amin'ny ty confinement ty Jesosy ho masiny eto anatrianao o raha eo amasino ny sambatan'olo misy tanora ato itombo amin'ny fahamasinana ray aman-dreny ankizy be dia be itombo ray amin'ny fahamasinana aminao amin'ny alalan'ny ranao Jesosy ho masiny zay tsirairay avy tsisitsiny eo anatrianao o Jesosy hatramin'ny fijerinay zavatra enolo ny sofinay tompo ho ty zavatra masina noho ny ranao Jesosy teo masina zay tsisy eloka tsisy tsiny eo anatrianao tompo mila amin'ny fahamasinana avy amin'ny ranao divy amin'ny ranao aty amin'ny fona ety amin'ny roa fomadio ao vita tompo zay tsirairay avy amin'ny roa fomadio aty anatinay ady fo eo anatrian'ny olona amin'ny fiarahamonina iavak'izay Jesosy noho ny amin'ny ranao o tompo miantso ny ranao zay ikorina aty anatinay manamarina anay ianao Jesosy ao kokorina ny rahan Jesosy anadio anay tsirairay avy tsy matiantoka mihitsy zay hoe tanora ny manamasy tena misy tanora mieritreritra manao hoe alao aloha anala azy kely alao aloha irevy alao aloha aditra alao aloha anao adalana mbola tanora ve ny tena dia anamasy tena sahady ho andry dadabe sy ry bebe zany Andriamanitra zay kosa dia tena matsapa mihitsy tahaka ny Josefa tahaka ny Daniela tahaka ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego tsy matiantoka mihitsy raha nanamasy teny satria ny famasinana any anatina ihany dia miantso an'Andriamanitra anao zavatra lehibe miantso an'Andriamanitra hitondra anay lavitra afaka mahita an'Andriamanitra izay ao anaty olana ao anatina sakana ao anatina zava-tsato amin'ny fotoana manam-pamasinana ny ray aman-dreny anankiray ny tanora anankiray na mandalo afo izy na mandalo fasarotana na any anatin'ny lavaky ny liona mamonjy azy Andriamanitra dia manavaka ny lehilahy sy vavy manam-pamasinana o Andriamanitra androany zay dia nanamasy tena teto anatränao aoka ny ranao ikorina aoka ny rahan Jesosy ikorina amin'ity tokatrano ity aoka ny rahan Jesosy ikorina amin'ity vehivavy ity aoka ny rahan Jesosy ikorina amin'ity tanora ity aoka ny rahan Jesosy ikorina amin'ity ray aman-dreny ity tanora ity aoka ny rahan Jesosy anamasina anay amasino fa teo olombavao amasino Jesosy amasino zay tsirairay avy amasino vahoakanao amasino zay tompo zay eto amin'ity studio ity zay eto anatin'ny tokatrano ato mila famasinana avy aminao mila ny famasinanao mila ny ranao zahay mba tonga anay ho tafakambana aminao Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra fahazavana mpanompon'Andriamanitra fanasina aza vela isy anao tsinontsinanao no fatany ranao ny volazan'ny Baiboly faoko tonga fianarana ho an'ny mino tompo ijoro zay naiza toerana misy anay anamasy tena manomboka ny hoany tsangana mora amintsika laza hoe amasino iaranandratanantsika rehetrarehetra laza hoe amasino amasino kartsika mafimafy feo atsika aokangetaheta ho masiny ianao manompo zao manamasina atsika tsiraray avy ny rano Jesosy korina aminao ny rano Jesosy zay mangetaheta an'Andriamanitra hety ilaza mafimafy any hoe senoa
Fateu Fana Tisa Wana Ama Yoyani Faraparani Ama Sinwa Ama Sinwa Desosio Ama Sinwa Fateu Fana Tisa Sandato ny tananao a avy ireny zao vavaka izao Jesosy io manomboka androany a hijoro amin'ny teninao a ny fahamasinako tsy miankina amin'ny fiangonako tsy miankina amin'ny pasteur fa miankina amin'ny mpian'izany raha te ho masina raha te hijoro a vitako zany satria anampy Andriamanitra fa amin'ny fotoana ihany koa manapa-kevitry ny tsy hijoro dia ho lavo ihany koa fa androany Jesosy ao anatin'izao vavaka lehibe zao manapa-kevitra eto anaty tenao anamasy tena manomboka androany ho fahazavana ao anaty aizina eo anivon'ny fianakaviako eo anivon'izao fiainana zao eo anivon'ireo namako lana vavy dia anamasy tena hijoro Jesosy ho modely eo anatin'izy ireo tsy izany ireny anaraka ny ataony fa izy ireo mila manaraka ny fijoroko izy ireo mila manaraka ny fahamasinako Jesosy io hijoro manomboka androany ho lelana vehivavy manam-pahamasinana tsy azo ozongozonina amin'izany intsony manomboka androany satria masina ny Andriamanitra masina ny Jesosy ivavahako masina ihany koa ny lanitra dia anamasy tena manomboka androany ary tsy hena intsony zany famasinako zany fa hitombo mandrakariva mandra-patongako any amin'ny fiainana mandrakizay na mandalo ady na tahin'Andriamanitra na enjehana na aratsiana na mandalo fakapana zao ihany ny fantatro satria masina ny Andriamanitra dia anamasy tena ihany koa amin'ny anara maherin'i Jesosy misaotra Jesosy io haleluya haleluya ity tanana isika haleluya mafy tsara ho an'Andriamanitra isika atao mafimafy tsara ilay ity tanana sy le haleluya averintsika ihany le hira te dia hisaotra an'Andriamanitra isika tiako tena averinao amin'ny fonao sy ny fananao rehetra rehetra zany ery zany amasino masina ny lanitra masina Andriamanitra aoko masina ianao aza manaraka ny fanao zao tontolo zao mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra mandehana amin'ny famasina Hallelujah. Yaraka nandratanantsika rehetra dia merina ihany hoe para mafia-mafiani sino amasino a Jesosy amasino fateu wana esa fateu fanatra ho anao amasino
Tana Titra Faranantsika izao fotoana mamy tena asa ianao raha ahoana fa tena mamy iny zany ora iray minitra iray seconde anankiray eo tongotry ny tompo zany ary hitako hoe tsy tokony mbola hifarana le izy nefa ny fotoanantsika manapetra ihany dia miantso anao zay manasa anao zay amin'ny fotoana manaraka dia mbola hiaraka eto amin'ny toerany ihany verimberina mandrakariva fa tsy hoe fisehoana hoe mahery ny vavaka nataka an'izany ny antony zao fa ho fitariam-bavaka ho an'ireo olona zay mila taribavaka tsapanay hoe mila tariana ao anaty vavaka isika nefa misy ny toriteny efa misy ny fampianarana be deaibe zay hoentin'ireo ray aman-dreny ajaina na ato amin'ny amitetrapela international na avy amin'ny fiangonana rahavavy eto amin'ity fahitalavitra sinjapeo ity dia zahay kosa mba nyvangin'Andriamanitra manao hoe hitarika anao ao anatina vavaka matanjaka vavaka mamelombelona ara-panahy rehefa fotoana tahaka an'izao zany misaotra anao ary toy izany ny azakazaka ao anatin'izany amin'ny fotoana mitombo ny fahamasinanao dia tonga eo akaikin'Andriamanitra ianao ary mampandresy ianao Andriamanitra tsy misy olona manam-pamasinana tsy misy olona nijoro tamin'ny ten'Andriamanitra ka raraka zany atao anatin'ny baiboly fa ny olona raraka atao anatin'ny baiboly dia ny olona niena ny fahamasinany ary nanomboka tafasaraka tamin'Andriamanitra fa rehefa tsara fifandraisana amin'ny tompo ny vehivavy anankiray ny lehilahy anankiray tena mandalo hoaty ary izy dia niady zay lalovany mivadika fandresena mihezinezina ho azy ka io ady lalovanao io olana sedrainao io dia hivadika fandresena mihezinezina ho anao io amin'ny anara-maherin' Jesosy manaova maina mafy ndao hisaotra an'Andriamanitra aritsika asandatony tanao dia misaora ny tompo ao anatin'izay fotoan'izay misaotra anao zay Andriamanitra fa tanteraka somatsara ny fotoananay teto amin'ny toeran'ity nanamasinanay ny tenanay tsy ahitan'Andriamanitra mihitsy zay raha tsy manam-pahamasina zay masina aoka mbola ia masina mety misy karazan'olona tsy vonina iova intsony mihitsy fefy zay mihitsy izy fa izay zay niara-mivavaka teto Andriamanitra dia resy lahatra ny amin'ny teninao zahay niara-mivavaka teto niaraka tamin'reto mpanompon'Andriamanitra pasteur mahafinaritra be reto mipihira mitendry zava-maneno ny teknisiana rehetrarehetra ihany koa dia niara-mivavaka taminay niara-nandoalika taminay teto dridradridra reto vahoaka marobe atao anatin'ny tokantrano vahoaka marobe any amin'ny toerana maro isan-karazany zay niara-mivavaka taminay teto amin'ny toeranyity Andriamanitra ianao ane dia anatrika amin'izy ireo satria nanapa-kevitra hijoro amin'ny teninao izy ho fahazavana ho modely ho fanasy ny tany hijoro amin'ny fahamasinana manomboka androany ianao dia anatrika azy ary omba azy amin'ny toerana rehetrarehetra zay aleny manomboka androany satana dia tsy afaka mipetrapetraka atao anatin'ity tokantrano ity tsy mahazo miafakafona atao anatin'izao tokantrano zao satana satria lay Andriamanitra masina sy ny fanatreny mahery vaika dia lazaiko fa tonga soa atao anatin'izao tokantrano zao amin'ity toeram-piasana ity amin'ity ankonana ity ane ny fanatren'Andriamanitra mahery vaika amin'ny anara maherin' Jesosy misaotra raha eo amen asanatony tananao fa hitsodrananao satria tapitra ny fotoanantsika mitsodrananao amin'ny anara maherin' Jesosy ombanao ane Andriamanitra hitanao ane Andriamanitra ary anavaka anao izy ny loza mety manjony afo tsy avelan'Andriamanitra anjony zanany na andro na alina na maraina dia mijery anao ny mason'Andriamanitra ary miaro anao izy sady mamonjy anao amin'ny anara maherin' Jesosy tsy hisy loza na arety mandringana anakaiky ny lay anao fa hiaro anao Andriamanitra na andro na alina ho salama sombina amin'ny zavatra rehetra ny ianao anokatra loharano vaovao anao Andriamanitra zay ampitolagaga ny olona rehetrarehetra ao anatin'izao toe-java-misy zao ianao no tahina Andriamanitra mahita loharano-pitahina mahita fandresena mahita fahagagana mahita ny voninahitr'Andriamanitra satria ny olona manam-pahamasinana ao anaty ady Andriamanitra ny manavaka azy ao anaty ady Andriamanitra ny maneho ny voninahiny mitsodrananao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy anavaka anao ane Andriamanitra amonjy anao ane Andriamanitra anao fahagagana lehibe eo amin'ny fiainanao ane Andriamanitra ary lazaiko mahitsy sy mazava aminao fa tsy ho resy zany ianao tsy ho raraka zany ianao tsy ho afa-baraka zany ianao tsy ho levony zany ianao tsy ho potika zany ianao nanangana anao Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity
nanangana anao lehilahy mahery vehivavy mahery ary eo aminao ny fanatrehan'ny tompo amin'izao fotoan'izao mitsy hodrananao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy ho tahina raha samy vehivavy ianao raha samy lehilahy ho tahina ny ankonanao ny tokantranonao sy noavinao rehetrarehetra ary ninina zavatra mba hirinao amin'izao fotoan'izao omeny ny tompo anao ane zany raha mila vola ianao dia omeny ny tompo anao zany raha mila fitaovana ianao raha mila asa ianao raha mila fitahin'Andriamanitra ianao omeny Jesosy ianao zany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy ho tanteraka aminao ane zany sika rehetra miara manao hoe amen tahin'Andriamanitra tompoka isorana ianao isorana amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra izay niarana nytontosany ity fandarina androany ity tahin'Andriamanitra daholo tompoko vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatika ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tanteny izy mba asitra Aku nanisik, ampunya palai, amini